Onolotra ny arahaba tompoko. Raha ny fironana makany amin'ny herinandro dia ina no mety isina fiforonana rivo-doza any amin'ny fisasahan'ny herinandro anoany any amin'ny ranomasimbe indianina, izany hoe any amin'ny ilany atsinanan'ny fahadra-masina misy antsika. Tombanana tsy akasika any Madagasikara izy io. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia saika ho hita taratra eny hatrany aloha ny oram-pahavaratra manerana ny Madagasikara, afa-tsy ny any amin'ny morotsiraka andrefana sy ny tapany atsimo iny ihany no ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Amin'ny alarobia ho avy izao ihany koa dia vinavinaina isy fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara ao, vokatra izay indrindra dia hitondra rotsakorana any amin'iny fatra atsimo atsinanan'ny nosy iny izy ka ina mety ho betsaka izay rotsakorana izay. Misy ny fampitandremana mahakasika ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana manodidina eo amin'ny 70 hatramin'ny 80 milimetatra ao anatin'ny 420 ora izay rotsakorana izay any amin'iny morotsiraka ny fatra Ivatovavy, Fitovinany ary atsimo atsinanana iny. Mahazo fampitandremana miloko maitso arak'izany ny any amin'ny distrikan'ny Nosivarika, Mananjary, Manakara, Vohipeno, mihitatra hatramin'ny Farafangana sy Vangaindrano. Entanina amponina amin'ireo faritra ireo mba ho mailo amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay. Ny torohevitra moa dia rao tsakany sy andavany foana ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina jerena amin'ny Antsipriany dia mety ahazo orana ny voamaraina ny any amin'ny fatry Sofia, torak'izay ihany koa ny ilany andrefany Betsiboka mihitatra hatrany amin'ny ilany andrefany Bongolava sy ny manodidina ny amin'ny Androvazo. Mety ahitana orana ihany koa ny any amin'iny fatry Sava iny. Ny fatra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia mety mbola ho hita taratra eny ihany aloha ny oram-pahavaratra any amin'iny fatry Sava iny, torak'izay ihany koa ny any Betsiboka, Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Moromany mihitatra hatrany amin'ny fatry Menabe. Mety ahazo orana ihany koa ny any amin'ny distrikan'ny Andilamena, Parafaravolo ary Ambatondrazaka. Andrahona mety arahana erikerika manifina orana tandrifin-drahona indraindray ny aty amin'ny tapany atsimo ny faritra Laotra Mangoro, mihazo amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary ny ilany atsinanany Moromany sy Majiatrambony. Ny faritra hafa dia ifandimby ao ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 2 hatramin'ny 3 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 3 hatramin'ny 3 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tafakatra 4 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Betsiboka. Ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia kosa indray dia somary mikisaka kely any amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany iny ny oram-baratra. Ny orana aty amin'ny atitan'ny fatry Sava sy Sofia kosa dia saika mitohy eo hatrany. Araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'iny fatry Vatovavy, Fitovinany, atsimo atsinanana mety hitatra hatrany Taolagnaro, mety ahazo orana ihany koa ny any Fianaratsoa any. Ny fatra hafa moa dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana eo amin'ny 12 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 4 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny ilany andrefany Madagasikara. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alakamisy ary izay dia tombanana iverina tsikelikely indray ny oram-pahavaratra manenka amin'ny faritra maro eto amin'ny Madagasikara, indrindra ho an'ny afovoantany sy any amin'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy. Ny ilany andrefana sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko. Raha mahakasika ny maripana eo amin'ny 12 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tsy misy fiovana misongadina arak'izany ny maripana fa any amin'ny manodidina mahevan-tanàna iny kosa dia mety hananky hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.